Novavahan'ny toetry ny andro, faritra mena amin'ny fiakaran'ny rano avokoa ny faritra efatra amby roapolo. Raha rahampirenena tsy tokony ampidirinao ny FFKM. Raha rahampirenena mandeha any amin'ny lalana diso tsy makany amin'ny tena fanovana. Faltafaraka aminao indray tomboky lasy tomboko vavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao amin'ity aliny alakamisy reka 10 desambra 2024 ity ampitiavana sy ampanajana tomboky lasy tomboko vavy no anasaokanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany mila mazava sy avoaka ny fitondram-panjakana amin'ny vahoaka malagasy ny tety andro hanaovana ny fikonan-doha nasionaly ho any amin'ny fanovana hoy ny mpanao politika. Mila mivoatra ao anatin'ny dinika ny hevitr'ireo rehetra miainga eny fotony ka aneho ny malagasy rehetra ny fahaizany sy ny traikefany ka hiara anapaka sy hidinika avy eo. Ny lafiny sosialy sy ny toe-karena no tokony ho laram-pameana sy mavesa-danja ao anatin'izany ary amoahana tondrozotra politika. Fanadiadiny eo amin'ny sariny Taiziny. Tsy eto Antananarivo ihany fa tokony andry anjara mivantana amin'ny fikonan-doha ny samparitra miaingana anivon'ny vondrom-bahoaka etsy anjaram-pahefana mipakiny amin'ny distrika hatreny amin'ny faritra ka raviny amin'ny sehatra nasionaly ho ny mpanao politika. Tokony ahiainy ny hevitry ny rehetra araka izany mpitondra fanjakana mba tsy ho hevitry-olon-tokana na olombitso no hitondrana ny fanovana. Ny tsy fanarahana ireo antanatohatra ireo dia hitarika ao amin'ny hevitra maikamaika fotsiny ihany mety hamany olana fa tsy hijery ny vahaolana maritra ho an'ny vahoaka malagasy. Raha vao tsy izay zany no lalakale fa tonga dia hoe eto Antananarivo natao mbola tsy concertation nationale zay. Fa mila mihaino ny hevitry ny olona, ny etaetan'ny olona any amin'ny toerana maro samihafa mitondra fanjakana na inona ny vola aza mety tsy tokony mety tetitra vola fa rehefa tena mametraka tsara an'izay planification zay dia morona amin'izareo mpamatsy vola no mamatsy an'izany volohotrinona no ilainareo isaky ny commune isaky ny région ahafahanareo manatotosan'izay satria anana poangeza be eto amin'ny Union africaine zay eny mety manerana an'izao tontolo zao hoe nahavita dingana tahaka zao i Madagasikara nahafahana maniolana ara-tsosialy sy ara-ekonomika sy ara-politika sy ara-diplomatika teto Madagasikara tsara miteny ny olona fa ino nahafahan'ny olona miteny eny anivon'ny commune tsy ary tonga ty daholo ake ho malagasy 30 millions ve no entinao aty Antananarivo tsy possible aleony olona iresaka any amin'ny faritra misy azy satria izy mahalala ny olana misy ao aminy dia aloha izy aloha fa raiso daholo ny hevitra dia ino no irahana mitinika rehefa mizarazara ny hevitry ny maro manoloana ity fikonan-doha am-pirenena ity. Ao ireo manosika ny amin'ny anatanterahana izany, misy kosa ireo mitaky ny amoahana ny tondrozotra andrafetana ny rafitra tetezamita mialohan'ny risoana amin'ny dinika nasionaly. Tsy misy diso ireo hoy ny faneho-kevitra saingy mila mazava sy mamoaka amin'ny antsipiriany ny tety andro sy ny votoatina ny anatanterahana izany mpitondra fanjakana. Ataoko hoe sambarina na ny andanina ny ankilany fa ny tena zava-dehibe aloha hoe mametraka le tondrozotra manko raha tena marina any anatin'le concertation izy tokony ivoaka. Nefa raha miandry concertation tsika afaka enimbolana vao vita concertation. Noho izany misy programme ho alefa tokony avoaka ny gouvernement zany miaraka amin'ireo plateforme maro samihafa société civile sy ny namany mamoaka calendrier mpahazava kosa aloha le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tena calendrier amin'izao ka hatramin'izao zao no atao amin'izao ka hatramin'izao zao no atao amin'izao ka hatramin'izao zao no atao mba tsy ho lasa sanatria hoe 5 taona indray ty fotoana ty fa tena hoe miatrika voalohany indrindra anireo fanovana eo ny lalam-pandrenana fanovana eo ny lalam-pifidianana fanovana eo amin'ny olona maro samihafa zay mitondra Madagasikara zany zany mila jerena aingana programme ao anatin'ilay izy dia zay tokony mazava atena marina ny olona hoe tokony misy calendrier hoe inona no tsy maintsy vitaina treto inona tsy maintsy vitaina treto dia mamoaka tondrozotra dia any zany no mamarana ao anatina concertation nationale io no mamarina hoe inona daholo ny rafitra vaovao hitondrana Madagasikara. Miana-krizy goavana ny firenena malagasy ankehitriny. Tokony ho laram-pameana ary fantohan'ny dinika araka izany lafiny sosialy sy ny toe-karena ka ino amoaka ny tondrozotra politika. Tsy tondra vokatra eto amin'ny firenena ro tarindray isika amin'ny fanatranana ny tanjona raha ny politika no mena vahana ho ny fanamafisana. Fa tena andotana ikapohana latabatra mihitsy ny resaka ekonomika sy sosialy. Zay zany no tena zavatra tataviko zay natokany politika sy ny namany fa raha vao politika no mandeha aloha zany dia ho taraiky eto indray tsika ao anatin'ny fitondram-panjakana fitondrana firenena fa raha mba azo atao
tokony resaka tsara inona ny tena problème économique eto Madagasikara. Ahoana ny lalana, ahoana ny fampianarana, ahoana ny fitsaboana, ahoana ny resaka ny investisseur be dia be sy ny namany, zany no tokony mavesa-danja ao anatin'ny concentration. Dia iny no mamoaka ny mikasika ny tondrozotra politika eto Madagasikara. Fa raha vao le tondrozotra politika zany no mandeha aloha dia miverina amin'ny taloha hatramin'izay mandritra ny 10 taona indray tsika io. Fa tokony izay ny ilana ilay teknisianina. Fotoana izao iarovana ny tolona, fotoana ihany koa hijoroan'ny rehetra ahafahana mamahan'ny olana eo amin'ny samy malagasy ka zava-dehibe ny firosoana amin'ny dinika nasionaly. Ny fahatongavan'ny Maromaly teny Ivato amin'ny fanokafana ny dinika nasionaly dia manam-pirofo fa mangahitahita fanovana ny rehetra na eo aza ny tsy fitovi-kevitra. Raha ny fanamafisana omaly, iaingany amin'ny fokontany ny fankakevitra no dinika ho an'ny fanavaozana ary afaka mandray anjara sy manolo-kevitra avokoa ny rehetra. Andrasan'ny maro kosa ny tety andro anaovana ny dinika taoriany ny fanokafan'izany tamin'ny fomba ofisialy omaly. Tsy mandeha mizotra ny amin'ny tena fitakian'ny vahoaka ny fizotry ny raharam-pirenena ankehitriny hoy ny filohany IFIM. Misintona ny sainy maro ary mampaneno lakilosy araka izany ny tenany. Manoloana ireo rafim-panjakana misy ankehitriny izay mbola rafitra napetraky ny lalam-pandorena ny Repoblika Fahefatra. Ankoatro, nambarany famila zavatra tsara ny tanjona sy ny famaritana ny dinika nasionaly manoloana ny mahasamihafa ny atao hoe fitoanan-doham-pirenena sy ny fampiavana amin'ny pirenena. Fanampanazavana. Tsy mandeha ny amin'ny tena fitakian'ny vahoaka sy ny fanovana ny fizotry ny raharam-pirenena sy ny politika ny fanjakana mijoro ankehitriny hoy ny mpanao politika. Odila ihany ny roa volana nomeny filohany fanavaozana ny governemanta isiny ny vokatra saingy mbola azo faritana ho tsy tena fanovana ny zavamisy. Porofon'izany mbola fijoroan'ireo rafitra izay nametraka olona sy nanahirana ny vahoaka malagasy napetraky ny rafitra Repoblika Fahefatra ho ny fanamafisana. Ny olona fotsiny ho izy no namboarina fa ny rafitra mbola mipetraka ihany. Mampaneno lakilosy tokoa izay satria afaka herinandro dia lany ilay volana izay nampanantena ny filoha mitondra ny ditezamita amin'izao fotoana izao izay ataoko hoe filoha par intérim satria mbola ao daholy amin'ny lafin-dalàna ireo rafi-panjakana rehetrarehetra misy eto amin'ny firenena izay napetraka ny lalam-panorenana ny 4e république. Ka noho izany dia intérim araka ny voalazan'ny didy izay navoaka ny HCC zany no zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy ady hevitra lalina amin'izany tsika fa dia hikatsika fa dia ny olona tao anatiny no namboarina ary ny 9,900 ny olona ao anatiny dia mbola ao tamin'ireo rafitra izay tena nanahirana ny malagasy. Dia tsy iny zany fa ny antemera-pirenena, ny antemeran'ny olona, ny HCC ary ny CENI izay nametraka olana foana teto amin'ny firenena ary nanahirana fa ny taraina foana ny vahoaka malagasy ny hetsika nataony fihetsika izay nataon'ireo olona izay tao anatin'ireo rafitra ireo. Dikan'izany dia tsotra ny fehiteny ataonany tsy mbola izao ny fanovana tomboky lahy, tsy mbola izao ny fanovana tomboky vavy. Fototry ny fanovana ny fampanjakana ny fahamarinana eto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana. Tsy azo ekeny intsony araka izany famitana sy ny fanaovana tsindry azo lena ny vahoaka malagasy. Tsy ekenay ny famita-pitana ny vahoaka malagasy. Tsy ekenay ny mbola fanaovana tsindry azo lena ny vahoaka malagasy na havy aiza io na havy aiza satria izay ny tolomana ny vahoaka io. Ny sainana folo izany ary hainana folo tsy ho avelantsika ho verivery fotsiny fa eritreretintsika kosa fa hitondra ny malagasy makany amin'ny tsaratsara kokoa. Mazava ny teninay io izay fanovana ny ilainay, révolution ny ilainay. Ankoatro, nambara ny famila mazava tsara ny tanjona sy ny famaritana ny dinika nasionaly manoloana ny mahasamihafa ny atao hoe fitoanan-doham-pirenena sy ny fampiavana amin'ny pirenena. Ny fitoanan-doham-pirenena dia tsy fampiavana pirenena. Zay fotsiny tianena zay zavatra ho samihafa zany. Raha efa mpiantso ny fiangonana ny fanao bezo hafandray zay dia hita hoe izay ny fanao bezo izay tsy fanao. Fa ny fitoanan-doham-pirenena tsy zany mihitsy fa ny fiadiadavana ny lalana dia mandeha makany ny fampandrosoana amin'ny malagasy tsirairay avy. Ny atao hoe inona moa zany ny tena tanjona? Ny fanaovana bezo ve sa ny fanamboarana ny jirama, ny fananany malagasy fahavalana isan'andro, ny fianarany zanantsika isan'andro amin'ny tokony misy. Izay ny fanontaniana lehibe izay mipetraka na amin'ny fiangonana na amin'ny tena na amin'ny olona rehetra. Notsindrin'ity mpanao politika ity fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharam-pirenena. Mila mandray andraikitra ny rehetra manoloan'izany.
Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany ny filoham-panjakana miaraka amin'ireo mpanolotsaina azy no mila mametraka ny tondrozotra ny tondran'ny firenena ao anatin'ny roa taona voalaza fa hitantana ny firenena ary manolotra izany any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hoy ny mpandinika politika tsikena hoy Patrick Rarimanana ny fahitana ireo olona namotika ny firenena andray anjara amin'ny fikonan-doha amin'ny firenena. Narcisse Karazafy, mbola avatsara. Tsy misy ao anatin'ny lalam-pandrenana ny hoe fiadidina ny fanavaozana ny repoblika akaheverina efa ho endriky ny fandikan-dalàna ny rafitra misy amin'izao ny mpandinika politika Patrick Rarimanana anjaran'ny filoham-panjakana no mametraka mazava tsara ny tondrozotra hitondran'ny firenena fa tsy tokony mampiditra ny FFKM amin'ny raharaham-panjakana ny mpitondra tokony homena sehatra sy lanja ireo mpitolona ho hiatra ny Patrick Rarimanana izay mpanolotsaina eo anivony primatiora na eo azy izany toerana izany dia manana fomba fijeriny eo amin'ny sehatra politika ny tenany. Zana no mihevitra mihitsy hoe tokony hojerena le mpitolona. Za natsony ny Prime Ministre hikarakara ny resaka hoe fampidirana ambala andreo mpanao volamena sy ny vatosoa. Misy hanomena anazy tanterahako. Ny fijoroana ara-politika, za mahana ny hevitra ara-politika, nefa misy ihany koa ny zavatra tsy anjarako manapaka azy dia mijery ahako fa manolo hevitra ihany arakaraka ny zava-misy. Azo adiny moa zany fa niainga avy amin'ny tolona le zavatra ataontsika izao sy ihany koa ary ao anatin'izay zany mahatonga ny hoe andao isika anova rafitra sy anova fomba fijery sy ny mpitondra mba ahafahana mametraka zany tena fampandrosoana marina raha amiko manokana zany concertation tokony hoe hitondra antsika any amin'ny 10 taona manaraka fa tsy hoe hijery fotsiny hoe ahoana ny olana momba ny mpitondra teo aloha sy ny sisa fa aza adino zany fa nisy tolona natao teto ary tsy misy an'izany hoe olona tsy maty manota zany fa zay nanao tsy mety na iza tokony mandray ny vokatra zendra na fafiny. Ankoatra izay tokony mandray ny valinasany avokoa ireo olona rehetra nanao tsy nety teto amin'ny firenena ilaina araka izany ny fanatanterana ny audit ary tsy azo ekena ny fiaraha-midinika amin'ireo olona efa namotika ny firenena mila ajaina ny tolom-bahoaka ho hiatra ny fanamafisana. Amiko manokana aloha na ministra izy na gouverneur izy na ninina asany tokony mandray ny valim-pikasany raha nisy tsy nety natao zay ny lanan'le audit tokony manao audit zany dia zay nangalatra rehetra dia oka ho saziny raha pitso avy zao raha ohatra ka hilatsaka ka lany filoham-pirenena dia ho avy indray hoe atsitsika fampihavanana nefa za mangalatra tokony zay nangalatra rehetrarehetra dia misazy tsisy resaka olona zany io tsisy resaka ino raha mikasika ny hoe misy manko milaza hoe tamin'ny 2009 ihany koa nge nisy misy mpitondra teo alohany maninona nasaina tsy migady apetrako tsara nisy feuille de route natao tamin'ireny zareo ny nanaiky izy ny nanaika hoe raha valimanana ohatra zao ny mbola misazy fa nikeny tamin'ny 2009 zay fa tsy mitovy amin'izay tsony amin'izao aloha raha za manokana tsy manaika ako hoe olona efa nanao tsy mety teto amin'ny firenena dia izy indray mbola hoe hiaraka hidinika za tsy miaraka midinika amin'ny olona hitanareo zao nanatrika amin'ny fivoriana fotsiny dia andeha io. Nanomboka omaly tamin'ny fomba ofisialy ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara hatreto mbola tsy fantatra mazava ny tena ofizotrany ny fomba hitondrana ny dinika fa indrindra tsy fantatra ihany koa ny fomba hitondrana azy izay nambara fa miainga avy eny anivo ny fokotany. Lafim-baovao hafa kosa indray nanatanteraka fitokonana fanerana ireo mpiasa ao amin'ny vondrona Sodiaty androany avokatry ny fampiatoana azy ireo tamin'ny asany. Matsiaro resy ireo mpiasa ka mangataka fifampiresana amin'ny fanjakana foibe hitadiavana vahaolana amin'izao fampiatoana azy ireo amin'ny asany izao. Narcisse Karazafy, mbola avatsara no mitatitra ny antsipriam-baovao. Mpiasa manodidina ny 4,000 ny asa tao amin'ny vondrona Sodiaty no voaterina janona tamin'ny asany mijanona tsy mandraika aramy ireo mpiasa nanomboka ity volana Desambra ity ary mety afara amin'ny fiatoana ara-teknika na chômage teknika zany no io antony io nanatanteraka fitokonana ary nidina an-dalambe ho fanerana ny fitondram-panjakana ireo mpiasa androany atety Amandrosoa Ivato antso no ataon'ireo mpiasa tsy anagejana ny karaman'ireo mpiasa rehetra ao amin'ity vondrona orinasa ity. Nanaovana hetsika voalohany dia nafantaranay fa hoe misy compte maromaro gelé any groupe Sodiaty. Ireny moa zany misy compte-ny PDG Andriamatora Vatomanga ary misy compte-ny orinasa ihany koa. Fa tamin'ireny fotoana ireny mbola nisy compte-ny orinasa mbola nisokatra vitsivitsy. Fa amin'izao fotoana izao dia tena nikatona tanteraka ny compte-ny orinasa. Dikan'izany tena latsaka ankaterena tanteraka ny orinasa satria
na ny volan-dovana karamany mpiasa aza tsy hitantsony amin'izao ka mampafantatra zany zay andreto mpiara-miasa namana ireto a an'izay situation zay a mba ahafahanay andray andraikitra satria tsy matsapy zay fa tsy rariny loatra zavatra zay a ka tokony mba hanaitra ny mpitondra fanjakana zay anatin'izay zavatra zay a mandeha zany anaitra ny mpitondra fanjakana zay anatin'izay zavatra zay a mba afantarany mandinika tsara ny tokony ho ataony fa raha izao no mitoy a dia ikatona ny orinasa anefa raha mikatony ty orinasa ty a dia raha malala fa 5 latsaka kely ny mpiasa ao anatin'ity orinasa ty raha miaraka amin'ny vady aman-janany zany a dia ngamba efa any amanalina dia ho aizy ireo olo ireo zany a sy ny vady aman-janany nangataka fifampirarahana sy fifampiresahana amin'ny fitondram-panjakana izay mijoro ankehitriny ireo mpiasa izay milaza fa resy manoloana ity trangany zavatra ity da nametra-panontaniana tao amin'ny pejy Patrika Raharimanana rakontin'olo tokana no iankina ny fandoavana ny karamany ireo mpiasa teo anivon'ity vondrona orinasa ity tokony hanana kaonty ara-dalàna amin'ny anaran'ny orinasa hoy ny fanehonkevitra izay nanamarika fa efa livre avokoa ireo fiara maro natokana ho an'ny ministera isan-karazany ka mipetraka ny fanontaniana hoe iza marina ny tomponantoka amin'ny fitrangana olana arabola sy inona ny tena marina ao ambadika ity raha ity efa mandeha ny audit sy ny fanadiadiana samy hafa amin'izao fotoana andrasana ny fivoaran'ny toetra raha hoy ihany Patrika Raharimanana raha tsy ahivina no gejain'ny fanjakana malagasy sy ny maorisiana ireo kaonty sy orinasa misoratra amin'ny analan'ilay mpandraraha Mamoravatomanga sy ireo akaiky azy no ny raharaha famotsimbola orinasa 700 mahery no voakasika ao anatin'izany sy 10 mahery kosa ny kaonty banky voageja tao anatin'ity fanadiadiana ity raha ny fantatra moa dia mitoy ny fanadiadiana eo amin'ny sehatra iraisampirenena sy eto Madagasikara momba ity mpandraraha ity Faitony sabotsy 13 Desambra ho avy izao ny fifanakalozankevitra itadiavana vahaolana maritra mikasika ny fananantany ao Alasora distrika Avaradrano. Miantso izay rehetra manana olana amin'ny resaka fananantany ao an-toerana araka izany ny mponina ao Alasora raha nanao fanambarana androany. Marobe ireo olana sedran'ny mponina eo amin'ity sehatra ity ka iantsony izy ireo ny tompona andraikitra amany olana. Tamin'ny alalan'ny sora-baventy no nanehon'ny mponina ny ampahany tamin'izany olana zany androany tsy tsabaka amin'ny andraikitra ireo rehetra voakasika ny mponina fa kosa mitady vahaolana maritra sy ny fanafainganana ny fikarakarana ireo antota taratasy tany fanadiadiana. Fotoana ny fanovana izao ka mitaky fanovana manaraka izany sehatra ny fananantany ho ireo mponina ao Alasora. Tsy maintsy azaka zany araka izany ny famana ny olana hialoavany ny dinika sy fifanakalozana eo amin'ireo manana olana momba izany ao anatin'ny komina Alasora. Itony sabotsy 13 Desambra ho avy izao ny fifanakaloza-kevitra itadiavana vahaolana maritra mikasika ny fananantany ao an-toerana. Miantso izay rehetra manana olana amin'ny resaka fananantany araka izany ny mponina hanao zava-dehibe io fotoana io. Ezaka zana izy io satria tohatra mitarazoka be loatra ny raharaha marina fa ny sabotsy mba fotoana raha tsika amin'ny fianakaviana mba manao ny didy kanefa mingady zay ary manao antso zay manasanareo ataovy zava-dehibe ty antso anankiray amin'ny sabotsy 17 ny volana Desambra amin'ny folera maraina ity satria ekina ny aina sy no avy ny taranakitsika makasika ny fananantany dia mino sy matoky zay
fa rehefa tonga etsika de be ny zavatra azotsika resahany eto a satria aretin'ombonana izy ity ny aretina dia anankiray mitovy ihany fa saingy ny fitrakany fotsiny samy manany atsika de noko fa ho tonga maro tsika amin'ny fotoana io a de fisaorana tsy hitsabaka amin'ny andraikitra ireo rehetra voakasika ny mponina fa kosa mitady vahaolana maritra sy fanafainganana ny fikarakarana ireo antota taratasy tany mitsabaka velively amin'ireo asan'ireo ambaratoka-pahefana misy eto amin'ny firenenitsika zay atombokontsika any amin'ny tany zany a ao amin'ny commune ny fitsarana any amin'ny domaine sy ny sisany fa itsika kosa dia hitondra ny taraina sy ny marary ny vahoaka amin'izany olany fananatany zany zay noko fa manapaindreny reo a malala ny tokony ataony ka dia zay mitrindrina fa tsy mitsabaka amin'ny asan'ny fokotany na ny commune na ny fitsarana na ny topo na ny domaine tsika fa mitondra kosa ny marary atsika eo anatrena izy ireo marary ny sehatry ny fananantany eo amin'ny commune Alasora district Anary Faradrano nasehon'ireo mponina tamin'ny alalan'ny sora-baventy ny ampahany tamin'ireo olana fototra sedran'izy ireo ka namafisany ny fitakiana itadiavana vahaolana maritra momba izany ovay ny rafitra hitantanana ny fananantany omeo sehatra sy andraikitra ny rafitra ny fotony fampitareo ireo tao mazotra maloto mangalatra manao kolikoly ho izy ireo mitarazoka nefa ny fandraisana andraikitra manoloana ireo ka naira ny mponina ny tompona andraikitra voakasika mitarazoka be loatra vo azo zany taratasy makasika ny fananantany zany ary ny mampalahelo aza dia ireo zay ataotsika hoe pisoloky indray ary ny tohatra mahazo vahana to mahita sy mahazo mialohan'izany taratasy zany eto a de tsindrinay fa tsy misy tombontsoa an'ny rehetra ho anay tsirairay avy a ny sibla olona anankiray ary mino koa zay fa tsy misy tombontsoa an'izay tompona andraikitra ny ivatananay a ny sibla anay fa tsotra mbola fotoana azo anaremana ny raharaha zao andao tsika iresaka andao tsika hiaraka many olana manjo ny vahoaka malagasy fa marary loatra eo amin'ity resaka fananantany ity a ny vahoaka amin'ny alalan'io dinika sy fifanakalozany io no amaritana ny rafitra sy ny vahaolana rosin'ny mponina momba ity olana ity ho ny fanamafisana ho toy ny hetsika efa natao ny 1 novambra teny Alasora teo ity ho atao amin'ny sabotsy ity pejiny fahasalamana nanomboka ny 7 farana rampitsony vaksiny VB eto Madagasikara iadina amin'ny omamiada ny voziny tranonjaza ireo ankizy vavy sivy hatramin'ny 14 taona no iantefany ity vaksiny ity tatybavao Narcisse Karazafy eo amin'ny sary serindrantsary ny bola havatsara olana goavana ny fandresen-dahatra indrindra ho an'ireo ray aman-dreny ny ampanao vaksiny ny zanany betsaka ireo misalasala tsy mahafantatra tsara ny tombontsoa sy ny fiarovana entin'ny vaksiny amin'ny ankapobeny indrindra ity vaksiny vaovao iadina amin'ny omamiada ny voziny tranonjaza na ny HPV ity ny tanjona dia ny arovana ny zazavavy sivy hatramin'ny 14 taona sokajy taona iverina fa mbola tsy nanao firaisana ranofo satria amin'ny fotoana io no tena mahomby indrindra ny fiarovana amin'ny vaksiny amin'ny otrika aretina HPV akoatra izay mbola mitoy ihany koa ny vaksiny mahazatra indrindra tao aorian'ny fisian'ny fianaky ny kitrotro ho an'ny ankizy 9 hatramin'ny 7 volana dia nanomboka ny 7 hatramin'ny 12 desambra ny fanaovana vaksiny VB manerana ny nosy vaksiny VB fa mbola tsisy nandalo tena tanàna fa rehefa misy dia manao vaksiny foana mihitsy be da be ny vokatsoa azo amin'ny vaksiny misy aretina maro samihafa fa fisotro dia voaro amin'ireny fantatra fa netiko teo zao izy dia osy dokotera hoe miandro kely ozy izy dia tsy andro fa mbola akan'ilay zandrony izy dia lasa raha pitso maraina verina nofoko ny sanako dia fiarovana an'le cancer anaty ilay misy colle tanjona ny ampiaina ny tany io mamiada ny voziny tranonjaza amin'ny taona ho avy raha mahazo fandraisana ny tanana rehetra hoy ny fanazavahan'ny mpitsabo avy any anivony CSB mavitrika kosa nefa ny ireny mitondra zaza manao vaksiny raha hoarina tamin'ny andiany teo aloha mitety fianarana ireo mpanao vaksiny raha tsy manaiky ny ray aman-dreny dia manantona tobim-pahasalamana ireo te hanao vaksiny raha ny fanazavana trano pejiny sosialy kosa indray isy tato anatin'ny andro vitsivitsy dia mamely mafy ny orana abetsaka ireo toerana iangonany rano
olana fototra ny fanarim-ponina fako etsiaroa eo ihany koa ny tsy firararina ireo fambara fanarana ka mety amitombo ny loza teraka ny tondradrano sy ny fiotsahany tany manomboka androany ny fanazarana asa ataon'ireo mpisehatra ao nivony Bureau national misana ny loza sy ny tandindondoza na ny BNGRC amin'ireo faritra 510 anamafisana ny fiomanana sy ny fandraisana andraikitra anatin'ny fotoam-pahavaratra na dia mbola tsy misy azany rivodoza fanadiadiana nataony Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra i Madagasikara amin'izao fotoana mitombo hatrany ireo faritra voakasiky ny loza teraky ny rotsakorana sy ny tondradrano. Raha faritra 3 sy 4 ihany no sokajiana ho faritra mena teo aloha dia ireo faritra 420 ankehitriny no mizaka ny vokatry ny fiovaova ny toetry ny andro nandritra ny taona maro. Faritra raina romonja no nisina fanazarana asa nataony mpisehatra ao amin'ny BNGRC amin'ny tindra mitoraka ity faritra 510 no miara manomboka fanazarana asa na exercice de simulation anamafisana ny fahaiza miatrika ny loza. Tafiditra amin'izany ny fandalinana ny fomba fiasan'ireo mpisehatra toy ny fananganana tranolay ny fanentanana ny mponina ary ireo lafiny rehetra mbola mila atsaraina amin'ny rafitra fandraisana andraikitra. Fa izao dia azo lazaina faritra marifo daholo ny faritra 420 na ataoko hoe otomatsehatra zany na iorombe zany zao dia efa azo sokajiana ao anatin'ilay faritra marifo daholo noho ilay fiovaovan'ny toetrandro. Raha faritra marifo taloha ohatra ny voafaritra fotsiny tao anatina cyclone fa izao zany dia na arak'ilay fantenena teo misy vona maromaro dia ao ny cyclone, inondation, ao ny glissement de terrain. Amin'izao koa efa tafiditra ao anatiny ty aitrano ty ilay incendie dia efa iomanany BNGRC daholo zany ny izay rehetrarehetra zay fa misy fotsiny le atao hoe priorité ngamany ao anatiny le priorisation amin'ny fiatrehana n'izy ireny sy mifanomanana dia ny rahantsika moa manosy atsika dia ny ilany atsinanana dia ny ilan'ny atsimo atsinanana dia ny ilan'ny atsimo andrefana dia ny faritry menabe dia miakatra tia boeny. Dia zao tsika zany zao fa voalaza teo fa iny koa faritra avaratra koa zany zao efa tafiditra efa avy nanaovana plan de contingence daholo zany rehetrarehetra zany. Atanjona ny anatsarana ny fomba fiasa sy ny fiara-miasa na dia mbola tsy misy rivodoza tafiditra azy dia miomana hatrany ny BNGRC satria zava-dehibe ny fiomanana meloa atreto mbola tsy misy traboina vokatry ny fiakaran-drano eto andrenivohitra indrindra eny amin'ny faritra iva na izany aza efa misy ny fanentanana nataony ekipan'ny BNGRC momba ny loza mety hitranga sy ny andraikitra tokony ho raisy ny fokon'olona efa vonina ihany koa ny fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana ny loza. Antananarivo no folobe ny BNGRC dia eto misy an'ilay centre national de coordination dia nezahana mihitsy zany l'exercice hoe miainga eto Antananarivo dia mandalo le rivodoza zay mandreo fitanareo to ambony tao dia raha mitsofoka izy any avaravara tsinanany nosy dia efa misy région maromaro voakasika izay aharo voakasika izay dia amin'ireny dia efa any daholo le mpiatsehatra rehetrarehetra manao l'exercice dia ny BNGRC manao ny fandrindrana zay moa ny tena atsany BNGRC manao ny fandrindrana akapobeany amin'ny fitantanana an'izany loza sy ny tandindondoza zany dia izay no antony ieto amin'ny centrale izy matao satria eto ihany koa mpiara-monatoka rehetrarehetra hitantsika présent amin'izao exercice zao dia mba ahafahany atao hoe mifanakaiky kokoa ny mpiatsehatra ny partenaire ary indrindraindrindra ny BNGRC manao ny fandrindrana akapobeany. Avesatra ho an'ny Bureau misahana ny loza sy ny tandindondoza ny tsy fandraisana andraikitra ny mponina sasany indrindra amin'ny fanariana fako eny rehetreny antony lehibe mampiakatra ny rano. Akoatra izay sarotra ny fanentanana ho an'ireo mponina eny amin'ny faritra avo ho fanairana azy ireo amin'ny mety sy ny fiotsahan'ny tany sy firodana ny trano. Reny le hoe misy maty ataoko hoe isolé satria reny le misy tranony anjera misy tamboa atreto aloha raha ny trabona satria raha ny trabona zany mbola tsy misy aloha ny trabona tatra tonga eto amin'ny BNGRC ny centre national ny coordination BNGRC moa fa nisokatra fa nanomboka vonirotsaky reny oran'ireny fa ny BNGRC fa manara-maso an'ireny fiakaran-drano iny anosy zato andrefana iny anosy zato andrefana anosy zato tsinanana iny atandrokomby
tatafika igny dia efa manaraka maso akaiky aniny foana ny ekipe eto amin'ny BNGRC ny tompona ndraikitra eto amin'ny BNGRC dia ao ny direction ny cerveau ao ny opération ao ny direction ny fanarefahana nyreny fiatraikany lozy reny raha ho an'ny any manaraka zany mbola ao anatintsika zany zao ny atao hoe fanomanana sy mifanentanana nyreny olonyreny fa tsy mbola misy akoatra n'ilay lazaiko teo misy an'le miara-mombona lahelo amin'ireny miara-mbony reny fa raha mitatitra ofisialy zany akoatran'ireny loha mbola tsy misy tonga eto anivon'ny BNGRC. Maloana ireo rehetra ireo samy manana ny anjara toerany amin'ny fiatrehana fotoam-pahavaratra sy ny loza mety hitranga na ny fanjakana na ireo rafitra miandraikitra ny loza sy ny tandindomin-doza afa indrindra ny olom-pirenena amin'ny fanajana ireo toromarika rehetra ao anatin'izao fiatrehana ny fotoam-pahavaratra izao. Ranobe nanerana ny renivohitra io voatolakandro vaky ny fariny Beoririka. Tsy nisy nodiavina teny amin'ny petite vitesse ary difitry ny rano ny fiara teny Tsimbazaza tsy akitenteny Antsary. Mifandraiky amin'ireny vaovao ireny mandray anjara mavitrika amin'ny asa tana maro ny eo anivon'ny Fokontany Ankadivory komina Alakamisy feno arivo amin'izao fotoana izao. Itsika izay tafiditra indrindra amin'ny fanalefahana sy fisoroana ny voka-dratsy mety ho ateraky ny orana eny amin'ireo toerana tena voakasika. Ny fantoka betsaka tamin'ny fanadiovana sy ny fanalalana ny lakan-drano ny asa natao teny antoerana nangona ny vaovao Taiziniana.
mianday mambavy ny fanatanterana ny asa tanamarito eto amin'ny fokontany Ankadivory komina Alakamisy Fenoarivo distrika Tsimondrano resy lahatra ny rehetra fa laram-pamiaina ary tokony atao vaindohan-drara ny fanadiovana isoroan'ireo loza mitatao mandritra ny fotoam-pahavaratra tahaka izao miteraka fahasahiranana goavina ho an'ireo mponina mantsy isaky ny vanim-potoana tahaka izao ny fiakarana ny rano vokatry ny tandrevaky ny tsiraray amin'ny tsy fanajana ny tontolo iainana tsy maintsy tanterana raka izany asa hanavotana ny tanàna onisy fokontany ny amin'ny resaka renirano aloha zany a ny tanàna Ankadivory avo dia iny tsy olana iny tsy izay tsy tratra ny tondradrano fa ato amin'le fanariana rano amin'ny tatatra manontolo ny tsenanay ry Ankadivory avo dia avo izy iny dia ny rano ray manontolo avany zany a no milatsaka amin'ity tatatra ray manontolo ity dia victime daholo le tanàna ray manontolo ato ambany ato dia tonga n'le fitenina hoe mananga zipo rehefa avy ny orany dia zay mahatonga le hoe alao savaina daholo aloha ny tatatra satria ny rano koa fa ela mahita fa hatra misesika ny orana dia ataontsika aloha zay mba hanavotana nyreto tanàna ato ambany ato reto fa mino fa rehefa tena mananina ve tsy ho hitantsika eo ihany ny tena anaovana anazy hoe tena faran'izay tsara le fikarakarana an'ity fietsika tsotra andrasana amin'ny rehetra ny fanajana ny tontolo iainana sy ny tontolo manodidina ho ny fanamafisana miainga amin'ny fahatongavan-tsainy rehetra raha toy ny fanovana okitsika mianakavy tsy anarinary fako amin'le rehefa tena avy le orana dia alefanareo anaty rano le fako dia le olona ty ambany foana mijinja ny vokany fa okitsika mianakavy mba samy anaja ny fahadiovana fa misy an'ireny le mpanary fako amin'ny sarety kely reny dia amena an'ireny ny fakotsika fa tsy aririna amin'ny rano manararoatra fotsiny hoe mandeha le rano dia alefa amin'iny le fako fa mijaly be le mponina dia tsika ny malagasy koa moa azo entanina tsara amin'ny resaka fahadiovana dia entanintsika mba tsy hanao an'izay zavatra zay fa tombontsoa antsika mianakavy ny fahadiovana ray manontolo mponina enarivo avy amin'ireo fianakaviana marefo ara-pivelomana no isitraka ny asa tanamaro ao anatin'ny komina 12 ao amin'ny distrika na Tsimondrano anomboana ny hetsika raha ny fampahafantarana tafiditra ao anatin'izany komina Alakamisy Fenoarivo izay fananomboka ny azy ireo ifantoka amin'ireo asa hiatrana ny fahavaratra no atao toy ny fanadiovana ireo lakan-drano ny fanokafana lalana sy ny fanamboarana fefilo manatanteraka ity asa tanamaro ity ny ministeran'ny mponina iara-misalamy ny solombavam-bahoaka sy ny distrika samianana ny fandaram-potoanany avokoa sy ireo komina amin'ny fanatanterana ny asa izay aharitra 10 andro pejy ny finoana kosa indray ny farana androany ny fankalazana ny jobily ofisy trondronono ho an'ny mpitandrina Andriamasino Fidy Malala mivady mpitandrina amin'ny FJKM avaratra Andohalo nisy ny fanompo-pivavahana nanamariana izany atena antoerana ny fanotrona tamin'ireo kristianina sy ity ray aman-dreny ara-panahy ity ny folo teo aloha Ravalomanana marika Narcisse Karazavy mbola avatsara mpanompoka ianao efa novidiko Katsimbanariko izay hitako fa 1/7 tapany faharoa no teny nanorenana ny fankalazana ny jobily fisotrotronono ny mpitandrina Andriamasino Fidy Malala mivady izay hifarana tanteraka amin'ny farany taona 2024 zava-dehibe no vita nandritra ny taona maro na mpitandrina azy teto anivony ny fiangonana sy teo amin'ny fampianarana mpampianatra eo anivony sekoly fanomanana ho mpitandrina eo anivony FJKM ny tenany ateraka sy ny tombo tao amin'ny fianakaviana ny orona amin'ny finoana sy ny asa fanompoana ny mpitandrina Andriamasino Fidy Malala ka isan'ny tarika azy iroso amin'izao asa fanompoana ny antsoan'Andriamanitra azy izao sila saya malu kan sampai pagi musuh itu orang ini ya jadi aku mana sudah malah kembali maaf ada kesedihan saya di taman lain ini untuk nak dia mission protestant française ada taman saya ada semangat misa minta masakia tambah kuat banyak siram nanti beli aku nanti lain dia nanti kuat dalam senatnya
araky ny fanamariana dia efa voatendry ny mpitandrina délégué hitondra ny FJKM avaratra Andohalo manomboka amin'ny 1 Desambra 2024 daty amaranana amin'ny fomba ofisialy ny asany izy mivady isan'ny tonga niara-ny ombom-bavaka teto ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho mariky ny fanajana sy fankasitrahana ny fandraisana anjaran'ny mpitandrina Andriamasinoro mivady tamin'ny asa fanompoana teo anivo ny fiangonana. Lafimbavao hafa tanteraka kosa indray mampitaraina ny mponina eny Nanisana anatin'ny boriboritany fahadimy ny fomba fiasan'ny sefokotany Amperinasa izay olony fitondrana teo aloha mitaky ny anafanganana ny fifidianana izay ho filoha am-pokotany araka izany izy ireo isiny ny tena fanovana marina eto amin'ny firenena manaitra ny mpitondra fanjakana ihany koa ny mponina anao zava-dehibe sy ametraka amin'ny toerany olona eny fotony amin'ny toerana tokony isy azy anatin'izao fanovana izao fanadihadina. Iangiranivi ny fokotany ny dinitra nasionaly sy ny fanovana eto amin'ny firenena mahagaga nefa ireo mponina ny fotony fa tsy mba ho isan'ireo nantsona akory izy ireo maly tamin'ny fanokafana izany. Mbola ireo forongo ny mpitondra teo aloha ihany no mena vahana eny fotony ho izy ireo ka nairana ny mpitondra fanjakana anao zava-dehibe sy ametraka amin'ny toerana olona ny fotony amin'ny toerana tokony isy azy ao anatin'izao fanovana izao. Tokony ho baina tsaty fotony misy fampiatrony eny misesy hivato nefa tsy voantsony tenanay nefa hoe avaty fotony no miainy miangavy amin'ny fitondram-panjakana zay tokony mba hijerina izany akaiky satria mandeha ny fifidianana dia ravoravo-tanana nefa ny olona zay teo aloha zay tarika zareo tarika amin'zareo mpangolo-karena reo dia mbola ireo ihany ny eo amin'ny toerana amin'izao mahazo fahefana nefa sy mbola misy resaka ihany koa hatramin'izao ny fanatanterana ny fifidianana sy fokotany efa nakana vola 3 alina ariary nefa ireo naniry latsaka toy ny tety amin'ny fokotany Nanisana boriboritany fahadimy. Amin'ny voalohany moa ny teny préfet teo alohany dia nisy fandoavana vola 3 alina ariary hoe caution zany le izy hoe anisan'ny fifidianana sainga atao trangatanana nefa velo izy ohatrany very ny vahoaka hoe aiza ihany misy manontany anay hoe ahoana mamozy izy le resaka fifidianana fokotany dia ny tenanay koa ro avery fa ohatrany averiveriny zareo le vola mbola tsy tafaverina moa le fifidianana tsy mandeha nefa izay miandry hoe le fondation nationale tokony hoe tena atao marina sy mahitsy hoe fa tsy atao konikonina mampitarana ny mponina ety antoerana ny fomba fiasana ny sefokotany Amperinasa izay olona fitondrana teo aloha manjaka ny kiantroanatroano tsy misy fijerena ny maha-olona izay anjarasa ny fokotany sy ny sisa mitakina anafanganana ny fifidianana izay ho filoha pokotany araka izany izy ireo isiny ny tena fanovana marina eto amin'ny firenena. Hoe mba fidiana misy le filoha pokotany dia amin'izay tsisy so ny tombo sy ala fa zay tonga ao dia mahazo résidence daholo mba milamina tsara daholo fa amin'izao mantsy misy le hoe tsy mandoa didy dia tsy mahazo résidence dia misy nefa tsy mandoa didy mahazo résidence dia zay moa zany hitako hoe taranan'ny olona akamaroany eto an-tanàna amin'izao dia hoe mba iova le mba hisy fifidianana filoha pokotany dia mba le vahoaka mihitsy mba mametraka azy eo dia ny vahoaka ihany afaka manala azy rehefa hoe vita fa tsy mety ny fotoana. Tarainana moa zany eto amin'ny tanàna dia hitanao fianarana amin'ny pokotany misy manao trano trano zany amin'ny fiainana ao koa le fifijerenan'le mona mareniny reny mila fanampiana amin'ny fiainana eo koa ny fitaovan'ny mpianaran'ny mpianatra misy tena ray aman-dreny mahatra mitsara sa malana zany mangataka mba asiana le fifidianana fokotany mba elana ihany le akitrano an-trano satria efa tena aleo zany zay anaona le akitrano an-trano rehetra rehetra. Maresaka avy any ivelany miverina mienjana indray ny toetra raha eo amin'ny Thaïlande sy Cambodge ny fandona ny rotontaka niteraka fahafatesan'olona ampolony sy fifindran'olona anetsiny izany fanampanazavana. 20 ireo namony ainy efatrandro tao aorian'ny iverenan'ny fifandonana amin'ny Tapiadina teo amin'ny Thaïlande sy Cambodge. Sivily Cambodiana miisa 7 sy miaramila Thaïlandais 4 ireo maty ireo araka ny fanambarany manam-pahefana. Mihoatra ny 10 hetsy ireo olona voaterin'andositra avy any amin'ny faritra Sistany nitady fialofana vonjimaiky anisan'izany ireo zimnazy nanaovana toerana andraisana ireo trabona. Nanapaka ny fifanarahana fandriampahalemana nosoniavina 2 volana lasa notarihiny Washington izay nikendry ny ampitsarana ny ady nitranga tamin'ny volana Jolay ity fifandonana vaovao ity. Ny ady tamin'ny volana Jolay efa nahafatesan'olona 340 sy nampifindra toerana olona 3 hetsy.
ny ady ankehitriny indray dia vokatry ny fifandirana amin'ny famaritana ny sistany efa nisy hatramin'ny andron'ny fanjanahantany frantsay saingy mbola tsy nahitana marimaritra iraisana hatramin'izao. Manoloana ity toedrara sarotra ity dia nanapa-kevitra ny sintona ny atleta sy ny mpilalao andray anjara amin'ny lalao ny Azia Atsimo Atsinanana izay atao amin'ity taon'ity any Thailande i Cambodge ho fanehoana ny tsy hifankasitrahany ny fitohizan'ny fifandonana. Trano roa misy rihana efatra no nianjera tao Fez avaratra andrefa ny Maroc. Vokany olona 2 rakely no namony aindy ankoatra ireo naratra marobe mitony fikarohana ireo olona mbola tsy tapopoka amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Tsy fantatra mazava hatreto ny antony nirodanan'ireo trano roa misy rihana efatra tao Fez araka ny tatitry ny manam-pahefana. Efa naharay fitarainana momba ny fahasimban'ny fotodrafitrasa sy ny trano efa tonta tao amin'ny tanàna izy ireo teo aloha. Nonenana fianakaviana maro ireo trano ravaka betsaka ireo tsy tapopoka. Manao antsoavo ny mponina mba hanaramaso ny trano 6 isorohana ny loza. Miantso ireo manam-pahefana mponina toerana mba hijery ireo trano hafa mba tsy hitrangany loza tahaka izao intsony. Indroa manko izao no nisy firodana trano tao Fez tamin'ity taona ity. Tamin'ny volana lasa, trano iray no voalaza fa hirodana no nianjera ka nahafatesan'olona 10 sy naharatran'olona 7 araka ny tatitry ny gazety marocain le 360. Mitohy trano ny asa famonjena sy ny fikarohana. Mbola maro ny olona tsy tary ny fianakaviana dia miandry vaovao momba ny havany. Tiny vaovao avy any ivelany eny tombokilasy tongovavy mety manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alakamisy ity ankasitrana fenanao tany atokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako mametraka ny mandrapitafa tombokilasy tongovavy.